Ny troktaly jinjireny efa maty fitondrana lambamena aisindrary be tsara velatsy aho. Ny troktaly tsisy ranakany efa maty mitomitomany aisindrary be tsara velatsy aho. Zao no amtinana niny iny koa tena maskarady goavana be koa iny na sary mihetsika goavana be tena ohatran'ireny amin'ny film reny mihitsy nataon'ny filohan'ny antemnera-pirenena filohan'ny haute cour constitutionnelle na ny HCC Andriamatoa Henrique Rakotoarisosy ny mpiaradia amin'ny faletsongolo batita natao tao anatin'le tao anatin'ilay ina moa zany filajigana tao anatin'ilay didim-pitsarana nivoaka tamin'ny alarobia ariva iny dia zavatra anankiroa no ametrahantsika azy hoe ray zany no soniavy ny fitsaranavy malala-panorenana tamin'ny alalany ny didim-pitsarana izay navoakan'iny ny fahafatesana na ny acte de décès ary naleviny zareo mihitsy ny lalam-panorenana ny repoblika faefatra. Zay ny zavatra tsy azo iodivirana raha mamaky an'iny didim-pitsarana iny. Ray zay décision moa zany fanapakevitra moa zany fotrany hoe didim-pitsarana ihany zany ho an'ny haute cour constitutionnelle na ny HCC ary ny faharoa manarakaraka zany dia hoe nosoniavin'ny HCC ihany koa et c'est encore plus grave ny acte de naissance kosa indray ny fahaterahany crise vaovao eto amin'ity firenena ity fa io didim-pitsarana izay napetrany tamin'ny alarobia lasa teo io dia afahako miteny anareo tsy ampiambambana mihitsiny fa tena nanimba tanteraka izay andeha ataontsika hoe mbola fototra nijoroany zay repoblika faefatra izay dia ilay lalam-panorenana any ka azagaga raha tsy ho ela dia crise vaovao indray ny ainana eto amin'ity firenena ity. Ny ovakiko mpantsilana aminareo tanatin'ny fandarana ary alako tsiny dia melo fa lecture juridique zany no eto kato zany hoe famakina araka ny lalàna tena araka ny lalàna tanteraka dia afahantsika mampivoatra ny fifanoheran-kevitra be dehibe na ny contradiction maro izay navoaka ny fitsaranavy malala-panorenana tao anatin'izay didiny zay zay le mahatonga na amin'ny teny tsingolo batita be ambony ambany mihitsy nataon'ny HCC nanamarinana an'le hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanendrenan'ny prime ministre Jean Ravelonarivo fa hoetantsika ary tena angaviko mihitsy nareo hoe se concentrer tsara na ifantoka tsara amin'ny fanazavana zay ataoko satria fanazavana lava ary fanazavana araka ny lalàna zany tena juridika analyse juridika zany no entintsika eto fomba famaky an'izay didim-pitsarana nataon'ny fitsaranavy malala-pandrenana zay araka ny lalàna lecture juridique hoy azy zay no entintsika eto ka ny antony tsy maintsy anazavako azy anareo dia atakarantsika sarambabem-bahoaka hoe zany moa sisa ny ataon'le fitsaranavy malala-pandrenana zay tokony ho mpiantoka sy mpiaro io lalam-panorenana io kanefa dia izy tena ndray nandevina azy ary izy tenany ihany namono azy ary izy tenany ihany nandevina azy tamin'ny alalan'iny fanapahana na décision navoakany tamin'ny alarobia tolakandro teo iny. Iresaka eto manamarika atsika rehetra zany hoe iresaka mikasika an'le famakafakana ny ainga tamin'ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitsaranavy malala-panorenana tamin'ny alarobia lasa teo. Manasanao mpanajana zany mba hanaraka se concentrer tsara ao anatin'ny famakafakana izay hoentsika satria somary lavalava kely ary somary tena teknika zany juridika moa zany maromana kokoa zany hoe maka endrika tena lecture juridika mihitsy zany ty zavatra hoentsika ity fa izahako amoraina arak'izay tratra dia mba mifantoka kely zany amin'ny famakafakansika mba azo an'izay fanazavana hoentiko izay. Raha tsy aivina vetivety aloha dia hoe nisy fitoriana zany tany amin'ny 17 ny volana janoary tany hoany nataona solombavamboaka misy 7 ary fitoriana io zany dia mangataka contrôle de constitutionnalité zany hoe mangataka amin'ny HCC zany mba jereo hoe aminay dia tsy manaraka ny lalam-panorenana tompoko ny fanendrena ny prime ministre Jean Ravelonarivo ka mba mangataka aminareo HCC zay andinika an'io. Zay zany le didim-pitsarana zay zany le fitoriana nataon'ny solombavamboaka misy 7 ary didim-pitsarana navoaka ny HCC mikasika izay io natao tamin'ny alarobia ariva io. Tsy vitany hoe nalevin'ny HCC fotsiny ny lalam-panorenana ny repoblika faefatra fa nosoniaviny ihany koa zany acte de décès manko le hoe lalam-panorenana ny vonoana sy nalevina fa nosoniaviny ihany koa nefany ny acte de naissance le crise vaovao hitranga eto amin'ity firenena ity. Efa betsaka manko mivolaza mikasika an'le HCC fa tamin'iny alarobia ariva iny dia azo lazaina fa fanovana lalam-panorenana mihitsy zany hoe le lalam-panorenana mihitsy novainy le fitsarana lalam-panorenana zay ny natao tamin'ny famezana dikany hafa tanteraka
tena dikany hafa tanteraka mihitsy ny andininy faefatra amby dimapolo lalam-pandrenana. Lava de lava moa ny didy izay navoaka ny HCC fa raha fehezana zany de zao ny dikany didiny. Manomboka zao zany taorinan'iny fanapahan-kevitra navoaka ny HCC teo iny de tsy tokony teny intsony ny antoko politika na ny vondrona antoko politika izay nanolotra ny député tamin'ny fifidianana satria rehefa lany reo député reo de zay tiany atao eo anivony anty amin'ny era-pirenena eo ny lazaina fa mety ary cautionné ny anty amin'ny era-pirenena. Ary zay tiany atao eo anivony anty amin'ny era-pirenena tsy vitany lazaina fa mety fa atao hoe marina sy ara-dalàna mihitsy satria zareo hono zany lanim-bahoaka. De rehefa lanim-bahoaka izy zany hoe ny anjarany antoko zany de mandrotsaka an'le député fotsiny amin'ny mahafifidianana azy. Fa rehefa lany reo solombavamboaka reo de tapitra treo zany ny ilaina n'le antoko nandrotsaka azy fa de mizaka tena tanteraka reo député reo ary afaka manao zay tiany atao. Zao ny voalaza le didy. Le didin'le fitsarana avy malalam-pandrenana io zany zay raisitsika amin'ny famakafakana eto. Considérant que le député mandataire de l'autorisation à exercer le pouvoir œuvre dans l'intérêt de la nation et la représente entièrement et non les individus qui l'ont élu et encore moins le parti ou le groupe de partis qui l'a présenté aux élections. D'où le port du titre officiel de député de Madagascar, que d'autre part, le député représentant est en droit libre dans l'exercice de son mandat, comme l'indiquent les dispositions de l'article 71. In fine, le député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'article 79, qu'il a entière liberté d'opinion, de parole et même de vote selon les dispositions de l'article 71, alinéa 1er de la Constitution. Sanoué raha dikako tsotsotra kely zay considérant na le hoe argument zany hevitra narosiny HCC anany marinany an'le fanapahan-keviny zay de hoe reo solombavambahoaka reo nge rehefa nomena fahefana izy hampiasany rehefa men'ny vahoaka mifidy azy fahefana izy zany hisolo tena azy ao anatin'ny tombontsoan'ny firenena de izy ny manana amin'ny fahefana feno zay tiany zany ny ataony fa tsy ny vahoaka ny fidy azy tsony izy ary tsy ny parti na ny groupe de parti tsy ny antoko na ny vondrona antoko izay nanolotra azy tamin'ny fifidianana intsony fa rehefa député de Madagascar zareo de zay tiany atao zany ny atao anatin'le izy ao anatin'izay nanivony anty amin'ny era-pirenena izay le voalazany ty considérant navoaka ny anty amin'ny fitsarana avy malalam-pandrenana ity zany hoe amin'le HCC zany de tsy misy dikany mihitsiny ary tsy misy akory azy zany andininy fa roa amby fitopolo lalam-pandrenana zany ary tsy misy ihany koa le andininy fa efatra amby dimapolo lalam-pandrenana zay milaza mazava tsara hoe ny antoko na ny vondrona antoko no manolotra amin'ny prime ministre fa no fafany fitsarana avy malalam-pandrenana tanteraka zany le hoe antoko na vondrona antoko fa de hoe ce sont les députés qui présentent le premier ministre que le président de la République nomme. Tsy misy tsony le antoko na ny vondrona antoko. Io moa zany de sakasaka ny antoko misy am'izao fotoana zao aloha fa raha ity fanapahan-kevitra ny raisiny HCC faranty de maivana zany andininy fa roa amby fitopolo zany fa ny député de tsy azonao fehezina hoe ianao nge lany tamin'ity antoko ty de vao fehan'ity antoko ty tsisy an'izany tsony fa tena nomeny ny HCC fahafahana tanteraka izy zany hoe raha ampitso izy zany na hiala mampara daholo aza ny député tsy olana na hiala HVM mandray ary izy ka hivadika groupe de parti na groupe parlementaire hafa ndray tsy olana na isy ndray aza mapara 5, 4, 10 tsy olana na isy koa ny HVM 1, 2, 3 na isy ny VPMMM 4, 5, 6, 7 azo atao daholo zany iny na nangana groupe parlementaire ohatra hoe tsy haiko ny parti mety mbola mety hoe tsy fantako moa na mbola miexiste na tsy miexiste intsony ohatra de mivonjy ray tsy mivaky zany de afaka manangana mihitsiny zany afaka manangana mihitsiny zany ny solombavambahoaka zao parti zay tiany zany hoe tena marina mihitsy le voalaza hoe fiverenana mba tsy lazana mihitsy hoe fitsorahana mivantana makany am'le hoe géométrie variable nefa ny elana ndray io nataony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana io raha pitso zany de afaka mivadibadika androany mapara raha pitso HVM afaka pitso ako vonjy ray tsy mivaky afaka ny afaka pitso ako afaka manao antoko zay mbe fa tsy misy tsony ndray de hoforoniko ndray na ihany koa mety misy député raha mipitso maniry anangana groupe parlementaire mitondra anarana UNDD AREMA XYZ azo atao tsara zany na tsy nanon'olotra olona tany anatin'ny fifidianana zay ny azo andikanana ny fanapahan-kevitra ndray sy ny HCC iny de zao ary le contradiction tiako avoaka ao anatin'izay resaka nambarako izay
le contradiction de tahaka an'izao. Ny HCC ihany nefa ao anatiny décision la même décision nefa mitsipaka amin'ny ampahany io hevitra ambarany eo aloha io fa ny député de malalaka tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra zay raisiny satria zao ndray voalazan'le fanapahana même décision de jereo ny contradiction. Considérons que l'article 72 de la Constitution, afin de circonscrire toute tentative de nomadisme politique, les fivadibadiana politique au sein de l'Assemblée nationale, organise une obligation d'allégeance des députés à leur parti d'appartenance et met en place un dispositif de régulation des partis politiques dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale en sanctionnant de déchéance le député qui, durant son mandat, change de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s'est fait élire, de même que celui qui dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Zany hoe ny HCC zany milaza fa malalaka afaka manao zay tiana ataony député to ambanimbany ray izy nefa de miteny hoe misy obligation d'allégeance amin'ny parti zay nanolotra azy ny député ary azo aongana raha miovantoko na vondrona toko hafa na ihany koa mivoana am'le lala-pitondratena na le hoe ligne de conduite ny le vondrona parlementaire misy azy ka mipetraka zany le fanontaniana de inona ny tena izy misy fetra mive zany sa tsisy le fahefan'ny député satria etsakilany ianao HCC milaza fa malalaka izy ireo en droit libre dans l'exercice de son mandat ary zay tiany ataonao atao fa tsy le vahoaka mifidy azy tsony tsy miparti nanolotra azy tsony fa député izy raha vao iny fa eo amin'ny antemirapirenena zay ma député de Madagascar azy en droit libre dans l'exercice de son mandat. Nefa etsy andaniny ihany koa ianao ihany miteny fa misy obligation d'allégeance le solombavambahoaka mba hialana amin'ny nomadisme politique na amin'ny fitsimbadibadiana ara-politique. Io zany le lazaina amin'ny fomba mazava be tsisy adevitra ho an'ny mpailalana de io le antsoina hoe contradiction de motif. Fifanoeran'antony zay entina amoana didi-pitsarana anankiray grave be nge zany la même HCC dans la même décision de manana version anankiroa samihafa. Fa zao tsy mila mianatra droit ianao tsy mila hoe mila manapaizana be amin'ny droit ianao vao mahalala fa raha mamaky tsara tsika le andininy fa 7 zay amaharany le HCC tao anatiny zay famoahany didy zay article 73 alinéa voalohany constitution zay navokany hoe tinge manaprofo sy fa malalaka le solombavambahoaka zany hoe zay tiany le solombavambahoaka ataony tsy mila mahay droit ozy ato fa raha mamaky tsara n'izay andiny fa efatra 7 zay tsika zay namaran'ny HCC milaza fa malalaka tanteraka ny député de ny tena marina ao anatin'le izy diso tanteraka zany le argument narosiny HCC fa le andininy 7 nge ka any amina resaka hoe tsy fahafahana manenjika raha-pitsarana ny député amin'ny faneho-kevitra ataony na ny fifidianana izay ataony fa tsy miteny mihitsy na kely aza mikasika fanendrena prime ministre na ny fifandraisan'ny député amin'ny vondrona politika nanolotra azy tamin'ny fifidianana. Mivaky ny andiny fa 7 raha atao amin'ny teny malagasy de tahaka an'izao tsy misy solombavambahoaka na de iray aza azo enjehany karohana samborina tananaponja na tsaraina noho ny hevitra naposany na ny latsabato nataony teo ampanaovana ny asany. Mazava tanteraka zany hoe tsy resaka mihitsy hoe fanendrena prime ministre ka ifaharan'ny HCC nefa moany an'le didiny zany hoe trompeny zany ianao fitahan'le HCC zany ianao hitanareo tia 7 ty satria everina zany fa dororory daholo le vahoaka malagasy na daladala daholo le vahoaka malagasy eny efa mampiasa article ny constitution kosa izy marina zany fa malalaka kosa le député nefa le fahalalan'le député teneny eo de le tsy fahafahana manenjika azy raha-pitsara fa tsy resaka fanendrena prime ministre na hoe ny fifandraisany amin'le vondrona politika izay nanolotra azy tamin'ny fifidianana. De akoatran'izay ihany koa nampiasainy le andininy faraka amin'ny 7 zay namaharany zany hoe nifikitra tamin'iny izy nanamarinany an'le fanapahan-kevitra zay niraisiny amin'le hoe malalaka tanteraka ny député amin'ny fanolorana prime ministre. Le andininy faraka amin'ny 7 indray de mivaky tahakan'izao manatanteraka ny asany araka ny feo amin'ny fieritreretany ary ao anatin'ny fanajana amin'ny fitsipika fototra voafaritra araka ny fomba voadidy arahanao amin'ny andininy fa 7 etsy ambany misy solombavambahoaka. Raha raisina fotsiny io andininy io am'le hoe manatanteraka ny asany araka ny feo amin'ny fieritreretany de ny député de mety marina angamba ny voalazan'ny fitsarana avy malaram-pandrenany fa zao io andininy io même article no milaza fa tsy maintsy nefa izay fahalalan'le solombavambahoaka izay ao anatin'ny fanajana amin'ny fitsipika fototra voafaritra araka ny fomba voadidy arahanao amin'ny andininy fa 7.
zany hoe raha atao amin'ny teny tsotra angamba dia tsy voatery manana doctorat en droit angamba ianao voalala fa misy fetra ihany zany le fahalalahana ary io fetrany le fahalalahana io le voalaza ny 170 dia mazava hoe ny fitsipika mikasika ny fampandehanana ny anty amin'ny era-pirenena dia faritany lalana fehizoro ao amin'ny foto-kevitra ankapobe sy faritany fitsipika anatiny ao amin'ny fombafomba arahana avoaka amin'ny gazety mpanjakan'ny repoblika ozy ny fitsipika anatiny ka inona zany mametrany izay fahalalahany solombavamboaka izay raha io 170 io dia le lalàna sy fitsipika anatiny ny anty amin'ny era-pirenena dia tsy inona akory fa le ordonnance 2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale ary ny règlement intérieur ny Assemblée nationale ary rehefa jerenany reo ordonnance sy règlement intérieur reo dia hita mazava mipotra mazava ary mibaribary hoe ity no mame mifehy izay fahalalahany solombavamboaka izay fa tsy afaka manao zay daniny kibony zany zay solombavamboaka ny andininy fahenina ao anatin'io ordonnance io dia nametraka mazava io ordonnance mamaritra n'le fiasany anty amin'ny era-pirenena io dia mametraka mazava hoe tsy azo atao ny miova antoko hafa akoatra ny nahalany an'le député ary io andininy fahenina io ihany dia milaza hoe aongana ny député ray raha mivoana amin'ny lalam-pitondratena le vonona parlementaire misy azy zany hoe ny reprendre le terme en constitution io ordonnance io zany hoe tena fetra mihitsy zany mazava hoe tsy azonareo antoko tsy azonareo solombavamboaka atao ny vadibadika amin'ny ligne de conduite na ny lalam-pitondratena apetraky ny antokonareo ny règlement intérieur indray moa dia ny HCC ihany aza nefa nanipika an'izany tao amin'ny fanapahana izay nataony fanapahana hafahafa mihitsy na décision bizarre fa tena azo atao tsara ny manongana ny député raha mivoana amin'ny lalam-pitondratena ny vondrona misy azy ka inona zany ny tena marina tena misy contradiction de motif dans une même décision grave anie zany tena fitsipahan-dalàna zay le teneniko anareo hoe nalevo no a le constitution inona moa zany ny tena tiany HCC lazaina amin'le didy tena tiany HCC lazaina tao anatin'ny didiny nahodina nakatsina naovana tsingolo batita tary nahodina nakary dia mazava ny tanjony ny anakanany zareo ny fampiarana ny andininy faharoa amin'ny fitopolo lalam-panorenana zay ny tena tiany atao satria raha tena miatra manko io andininy faharoa amin'ny fitopolo io ary zay nge ny mamarina le requête nataon'le député hoe tsy maintsy atao lecture combinée le article 72 le article 54 satria raha tena miatra io andininy faharoa amin'ny fitopolo io dia tsy mitombona intsony ny fanendrena n'le premier ministre satria mazava nge zany fa tsy ho azona ampidirina ao anatin'ny listre le député nanolotra le premier ministre mihitsy zany ny député lany tao amin'ny listre mapara sy ny VPMMM sy ny ampahany tamin'ny arakitsika sy ny antoko maintso zay nanolotra zay nanasonia zany hoe le acte de présentation le premier ministre iny tanareo le natolotra teny Ambotsiroatra le hoe 20 député sa 20 sa tsy fantatra tao anatin'iny anie nisy hoe mapary nisy VPMMM nisy arakitsika nisy atoko maintso ka raha vao mivalide zany hoe raha vao maninona moa zany filatsika an'izany raha vao tena mampiatra le andininy faharoa amin'ny fitopolo lalam-panorenana le HCC dia mitsipaka zany lasa tsy mitombona ho azy zany le fanendrena premier ministre satria misy député mivadika zany makany amina ligne de conduite sy nekeny ny antokony maparange misy nandena kany amin'le fanendrenan'ny premier ministre fanolorana ny anarany Jean Ravelonarivo nefa mapara tsy d'accord dia raha fantatra le HCC tsara zany fa raha vao mapiatra tsara n'le andininy faharoa amin'ny fitopolo lalam-panorenana izy dia raha vao azy nge le fanendrenan'le premier ministre satria tsy nandeha amin'ny zelona nge le présentation le premier ministre tamin'ny alalan'ny listre navoaka iny dia mila ratsorina zany dia hoe tsy anana amin'ny maro anisa intsony le fitondrana ary rava tanteraka le maro anisa tamin'le fanendrenan'le premier ministre raha vao miatra io andininy faharoa amin'ny fitopolo io dia mila arovana mafy zany ny député sy ny VPMMM namadika palitao zany hoe raha tena marina zany dia apologiany famadihana palitao zany nataony fitsarana avo mba lalam-panorenana tena nomendrariny mihitsy zany ny famadihana palitao hoe dray metika aza matahotra nareo fa zay mihitsy nandeha hitady ny argument hiarovana anareo amin'ny famadihanareo palitao ataovy ihany ny famadihana palitao
telopolo eo manko nisandreo député mampara sy le VPMMM izay nivadika zany lasa nanasoniany le listra fanendrenan'ilay premier ministre fanolorana ny premier ministre Jean Ravelonarivo ka raha raisina zany le isa 3 satria moa ny HCC somary gaga ihany laza hoe tamin'ireo 20 izy de nisy 17 tamin'izy ireo sady nanao soniany lay fanolorana le premier ministre nanao soniany koa an'ilay requête zany nge de efa tokony ametra atsika fanontaniana mihitsy raha nesorana 3 zany 3 le hoe VPMMM sy mapara ny vadika de mazava ho azy nefa tsy atsasa manila ny député zany nanolotra ny PM satria ka tsotsotra fotsiny zany nomeko anareo zany azahoanareo tsara 20 ny voalaza fa nanolotra ny le premier ministre ny anara listre le premier ministre zany nakana ny anarany Andriamatoa Jean Ravelonarivo de tamin'io 20 io nisy 17 tamin'izy ireo sady nanao soniany le fanolorana an'le listre no nanao soniany le requête miteny hoe tsara dalàna le fanendrena le premier ministre zany nge de efa mampiome ao anatin'le izy de dikan'izay zany aloha le 20 anasorantsika 17 de mbola anesorana ihany koa an'le 3 nilazaina hoe mapara sy VPMMM mivadika ireo de tsy manana mal tsy atsasa manila an'le député tsony nge zany nanolotra an'le premier ministre ka tsy afaka nanao an'izay mihitsy le HCC satria nandrava tanteraka zany hoe remettre en cause le fanendrena amin'ny premier ministre ray manontolo izy de voatery zany izy nitsipaka ny lalam-panorenana mba hiarovana an'ilay fanendrena an'le premier ministre inona tokoa moa ty andininy faharoa amin'ny fitopolo ty zany raha tsorona ny resaka limite ositsika amin'ny teny vahiny nafetra amin'ilay hoe mandat représentatif izay ifaharan'ny HCC tamin'ny fanapahan-keviny io andininy io mandat représentatif manko zany le tiany tenenina amin'ilay afaka manao an'izay tiany atao angery zareo satria efa nomen'ny vahoaka azy ny mandat isolo tenazy de zay tiany atao zany ny ataony fa le ny tena marina io andininy faharoa amin'ny fitopolo io de tena fetra amin'izay mandat représentatif izay marina tokoa mantsy ny voalazan'ny HCC hoe ny député de misolo tena ny vahoaka ray manontolo fa tsy ireo ny fidy azy ihany ozy na ihany koa ireo antokony hanolotra azy io le lazain'ny HCC voalaza amin'ny andininy fadimy amin'ny lalam-pandrenany fa saingy zao tsy misy antony ny nanoratana ny andininy faharoa amin'ny fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana raha tsy misy fetra zay hoe mandat représentatif na le fahefany le solombavamboaka manao zay tiany atao zay namerana indrindra n'izay ohatrany hoe figalabonana manao zay tiany atao zay nge ny antony andininy faharoa amin'ny fitopolo hoe ny tena marina zany raha ohatra hoe ataoko tsotra aminareo de hoe manana fahalalana tokoa ny solombavamboaka amin'izay andraikitra ataony arak'izay tiany atao fa mifetran'izany kosa de ny andininy faharoa amin'ny fitopolo zay nivakitsika teo ary mbola averiko aminareo de hoe mandritra ny fepitaona iasany ny solombavamboaka de tsy afaka miova mivondrona politika mba hiditra amina vondrona vaovao akoatra ny vondrona izay nahavoafidy azy raha tsy zany izy de ahongana zay le hoe sous peine de déchéance raha misy ny fandikanany andalany etsy aloha izy de ambara ny fitsarana avy mbola lampandrenana ny sazy fanonganana fa tsy nijanona treo ihany constitution atsika tamin'ny 2010 io fa milaza ary tiany pirofo mitohaka amin'ny tendany fa tena tsy mitombona le fahafahana tanteraka voalazan'ny HCC satria zao ny voalazan'io andininy io lalam-panorenana io ny fanonganana solombavamboaka iray de azo ataony ny fitsarana avy mbola lampandrenana ihany koa raha toa izy ka mivoana amin'ny lalam-pitondratena ny vondrona parlementaire misy azy zany hoe azo ahongana ihany koa zany le député anankiray rehefa tsy manaraka ny toromarika ny vondrona parlementaire izay vondrona ny toko politika misy azy de io tsetsatsiatra kely fotsiny mba tiako hanazavana anareo hoe marina fa any ivelantsika manko raha mijery de tsisy an'io andininy faharoa amin'ny fitopolo io any anatin'ny lalam-pandrenany demokrasia tena ataontsika hoe efa lehibe efa lavitra demokrasia tandrefana satria any manko tsy misy an'le notion na mandat impératif fa satria ny azy efa mipetraka mazava izy efa tsy baribary sady efa tsy babakototsony mialatsiny amin'le fomba fitenenana any ianao tsy ahita mihitsy hoe misy député UMP ohatra de anangana groupe parlementaire anankiray andeha anohana amin'ny François Hollande inimaginable mihitsy zany ary tsy possible ary ny député koa ohatra de hoe na malalaka aza de voafehan le statut any antoko misy azy na ny parti socialiste na ny UMP na ny Modem na ny antoko politika izay misy azy de mametraka hoe anao député rehefa atolotry ty parti politique aty de tsy maintsy manaraka ny toromarika ny groupe parlementaire izay misy anao toromarika izay miainga amin'ny antoko fa ny antsika moa aty Afrika
io fomba fanao rehefa mbola république bananière hoy rehefa mbola babakoto daholy de fomba fanao le vivadibadiana palitao de voatery napetraka ao anatin'ny lalam-panorenana mihitsy hoe anka tsy maintsy apetraka ao anatin'ny lalam-panorenana aloha ny fepetra anankiray mazava noir sur blanc le article 72 io ialana am'le niteneniny HCCN ange hoe nomadisme politique zany hoe ny vahoaka malagasy nandany lalam-pandriana tamin'ny 2010 zany de efa nilaza fa misy fetrany ihany ry solombavam-bahoaka ny fahefanareo ary zany fetrany zany de ny 1.7 ia kanefa io 1.7 io zany tena nitsakitsahany HCC no fafana mihitsy tamin'le décision any ary tena nataony naleviny polo mandifotr'olona nataony ohatrany tsisy de nilazany ndray fa manomboka izao zany de malalaka tanteraka ny député amin'izay tiany atao fa inona ny dikan'izay efa nanatsidika sahady ny HCC fa impossible ho anareo député ho anareo vondrona toko maparana ny VPMMM ny andeha anongana an'ireo député izay hoe nanao mapary 2 mapary 3 VPMMM 2 sy ny 6 satria ilaza ny HCC araka ny teneniko anareo teo fa efa tsy voafehany antoko intsony izy tsy antoko intsony izy ireo zany mapara sy ny VPMMM zany na de mazava aza mivolaza lalam-pandrenana hoe tsy azo atao ny fivadiana mivondrona ny toko politika analan'ny député anankiray ary mazava koa ny voalaza ao fa hoe vondrona politika vondrona politika zany hoe ny dikan'izay tsy noferany lalam-panorenana amin'ny antoko ihany zany satria mazava fa mety isange ferahana antoko maromaro manao alliance miatrika fifidianana anankiray io moa raha tsy ahivisika tsara tadidinareo tsara le président enfin le directeur de cabinet any présidence raha niteny tamina fahita lavitra izy de hoe tsy antoko izy ny mapara fa association politique io le nahatonga antsika ny adevitra tamin'izany fotoana zany izy nge zany tsy mahalala fa na ny ministère ny intérieur ihany koa raha ve zany tsy mahalala nefa ministère ny intérieur nanome récépissé zany hoe mivalidé fa misy antoko maherin'ny roa mandrafitra mapara antoko maherin'ny roa mandrafitra ny VPMMM de zay ma groupement politique azy groupe de parti politique azy de toutes les façons nge nalazaina fa association politique azy izy reo aza diny fa tsy ahivisika teto zany tamin'ny fananganana an'ireo vondron'ireo de nahazo izy récépissé milaza fa groupement politique izy ireo zany fivondronana ny toko maromaro io récépissé io neken'ny CES tamin'izany fotoana zany neken'ny senita tamin'izany fotoana zany fa liste unique izy ireo amin'ny fifidianana ary neken'ny ministère ny intérieur ihany koa zany hoe adevitra hoahoa fotsiny zany le izy fa le izy raha ohatra ka hoe jerena fotsiny zany ny taratasy samihafa ny antotaratasy samihafa ministère ny intérieur ny CES ny senita tamin'ny fotoanandro de tena tsisy azo dikevitra mihitsy ny mahavondrona ny toko politika an'le VPMMM sy le mapara kanefa ny eto sahady zany de minoatsika fa rehefa andeha i-argument andeha hanao an'le procédure de déchéance an'ireo solombavam-bahoaka nivadika amin'izay zany ohatra ny mapara sy ny VPMMM de ho laviny HCC ary efa fanatsidiana sahady io tinyteneny io fa tsy ahita rariny amin'izany procédure na déchéance zany mihitsy ireo vondrona ireo zay zany ny zavatra tiatsika tenenina de zavatra faharoa zay goavana be tena goavana be tao anatin'iny fanapahan-kevitry ny HCC iny ihany koa de ny famonoany tanteraka no vonoany ohatrany tsisy ny kikisany nasiny blanco misy tao anatin'ny lalam-panorenana ny atao hoe antoko sy ny vondrona toko amin'ny fanendrena ny prime ministre milaza ny HCC fa le concept du parti ou groupe de parti majoritaire doit être apprécié dans le sens de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale soutenant le Premier ministre pour asseoir une stabilité grave que le groupe des 120 députés ayant présenté le Premier ministre répond à ce critère de stabilité politique conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Avadika le HCC tateraka mihitsy zany ny famakinan'ilay concept ozy le atao hoe parti na groupe de parti majoritaire mamedika ny hafa mihitsy ny 450 ny lalam-pandrenana le HCC satria de na iliny tateraka tahaka ny tsisy zany na ny parti na ny groupe de parti amin'ny fanolorana PM fa ozy izy hoe
ça doit être apprécié dans le sens de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale soutenant le Premier ministre pour asseoir une stabilité politique. Fa izo amin'ny lalam-panorenana nefa no milaza fa groupe de député majoritaire no manolotra an'le Premier ministre, ozy izy hoe parti na groupe de parti majoritaire. Fa tsy ny groupe de député majoritaire samy misy nuance zany. Tsy mila manapahaizana be docteur en droit ianao, tsy mila agrégé de droit ianao, tsy mila constitutionnaliste chevronné tahaka ny Jean-Éric Rakotoarso ianao de fa micomprendre tsara. Fa io lalàna andininy fa efatra amby dimampolo lalam-panorenana io de miteny mazava hoe groupe de parti ou groupe de parti majoritaire, fa tsy niteny io hoe groupe de député majoritaire na hoe majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Fa mba hanamarinantsika an'izay fandikana vilana an'le article 54 izay de nomena dika hafa tanteraka mihitsy n'le voalaza ao, de nialana mihitsy zany le voasoratra ka lazaina fa ny groupe de parti na ny parti majoritaire de mira majorité parlementaire. Ary ny fitambarana isan'ny député ny zava-dehibe ary tsy jerena izay mety ho fiheviany ara-politika. Zany hoe azo heverina zany ray androany raha zay hevitry ny HCC zay fa mety isy vondrona député avy amin'ny mpanohana de avy amin'ny mpanohitra miaraka manolotra Premier ministre, avy eo mpanohana manohana ihany de mpanohitra manohitra ihany. Indépendamment an'le hoe firiakevitra politika grave nge zany. Zany hoe rehefa mitambatambatra fotsiny le député de manome majorité, manome isa maro zany eo anivony any amin'ny era-pirenena. De zay no izy zay, fa tsy misy hoe groupe de parti na parti majoritaire zany tsony. Ndasy aloha hiverenatsika kely hoe inona moa zany voalazan'le article 54. Ny filohan'ny république ny manendro ozy ny Premier ministre araky ny tolotry ny antokona ny vondrona ny toko maro anisy amin'ny amin'ny era-pirenena. Le président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou groupe de parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Efa nanome fanazavana mikasika an'io nge ny HCC. Raha tsy ahivitsika tsara tamin'ny fotoan'andro ny vao nanomboka ny adevitra be tamin'ny herintaona tahaka an'izao, avis numéro 1 zay no ezahany HCC amin'izao fotoana izao zany no fafana tanteraka. Na de tsy vitany tanteraka aza moa zay famafana zay fa nezahana levina arak'izay tratrany zany. Zao ny avis numéro 1 niteneny ny HCC ihany ary raha fahafantarako anazy aloha de zay avis rehetra mikasika ny HCC, zay avis rehetra navoaka ny HCC de milie an'le HCC, any mamatotra an'le fitsarana avy lalam-pandrena. Zao ny avis numéro 1 navoaka ny HCC. La présentation du Premier ministre ne relève pas de la compétence de l'Assemblée nationale et partant des députés élus, mais bien de celle du parti ou du groupe de parti ayant présenté des candidats aux élections législatives. Mazava be zany avis numéro 1 ny HCC tamin'izany fotoana zany, tamin'ny herintaona ane zany fa tsy voaela akory de miteny hoe tsy anjara ny anty amin'ny era-pirenena, tsy compétence ny anty amin'ny era-pirenena ny manolotra ny anaran'ny Premier ministre ary tsy compétence ny solombavamboaka lany fa compétence ny antokona ny vondrona antokony nanana kandidata amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Fa saingy zao zany ny HCC miezaka manafona ny hevitra io, sarotra ihany moa le izy zany. Fa namoaka avis numéro 3 am'izay izy nentina ny elana tamin'io raha tsy ahitsika tsara de zao le nataony hoe les avis de la haute cour constitutionnelle non revêtus d'effet obligatoire n'en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu'une grande autorité morale. Et dans ses attributions consultatives, la haute cour constitutionnelle rend un avis motivé sur la base de la constitution. Et tout ça, de HCC Rayan, la même HCC manana hevitra roa samihafa. Zay le teneniko anareo mitera-doza nge rehefa ny HCC mitsombady tamin'ny voalohany izy zao ny heviny de tamin'ny faharoa izy zao ny heviny nefa la même HCC. Tera-doza nge zany satria very zany le crédibilité any zareo aloha. Ninona lazaina manko na ny avis numéro 1 na ny avis numéro 2 na ny avis numéro 3 na ity décision ny HCC mikasika an'le hoe contrôle de constitutionnalité nanendrena ny Premier ministre Jean Ravelonarivo ity samy lalam-pandrenana iray ihany nge zany ny ainganana moana azy. Ko maninona misy lecture samihafa, maninona misy fomba famaky samihafa, mitsombadika ao amin'ny tsongolo batity. Zany hoe ny HCC iray ihany manana hevitra roa na telo na efatra samihafa sur la base de la même constitution.
mbola manamarina an'izany moa voalazan'ny HCC asa raha sika jerevana kely rato le feoan'ny Jean-Éric Rakotoarso iny mikasika an'izay resaka izay ho jerevany rato kely vetivety mbola manamarina voalazan'ny HCC tamin'izany ihany koa moa ny voalazan'ny Jean-Éric Rakotoarso mikasika ny fanendrena prime ministre izay seky ho jeren'ny radio raha hitany nambarany tsara tamin'izany satria tsy nisy mahazo maro anisany sasamanila zany hoe le majorité absolue eo amin'ny antemieram-pirenena tsy ahivitsika tsara zay de tokony isy ozy ny fifanarahana antsoratra ataon'ireo antokona ny vondrona antoko anangana alliance anolotra amin'ny prime ministre zany hoe nanaiky tsara Jean-Éric Rakotoarso tamin'izany fotoana zany fa tsy maintsy miainga amin'ny antoko na vondrona antoko ny resaka fanendrena prime ministre ary nitonona mihitsy izy tamin'izany fotoana zany hoe mapara ny tokony manolotra an'io fa ny mapara ozy tokony mitady alliance amina vondrona antoko hafa ahafahana manolotra n'izay prime ministre izay zavatra nikeny tamin'izany zany nilazany mazava hoe ny antokona ny vondrona antokony na anjarany antokona ny vondrona antoko ary miainga amin'ny antoko sy vondrona antoko io ny fanendrena amin'ny prime ministre fa nahavadiny tanteraka zany ny heviny de ty décision farany raisiny tamin'ny alarobia de nilazany ray fa tsy sidirany antokona amin'ny vondrona antoko ny fanendrena prime ministre fa na député majoritaire fotsiny ihany de fa ampy gaga tanteraka ny tena hoe tena tsongolo batita revirement 360 degré mihitsiny zany mazava tsy mba revirement 180 degré fa tena 360 degré mihitsy mahavita cercle anankiray mihitsy faribolana anankiray zay ny tsongolo batita nataony Jean-Éric Rakotoarso tao anatin'ity raharaha ty de mazava ny voalazany lalam-panorenana milaza hoe nitolotry ny antokona ny vondrona antoko maro anisy ao amin'ny antemera-pirenena tsy misy filazana hoe tolotry ny vondrona député asa raha hitandrato le oronam-peo hitandrato ho alefatsika eo manko zay satria tena mazava mihitsy ny teny Jean-Éric Rakotoarso tamin'izay hoe ny vondrona antokona zany hoe tena misy raharaha antoko mihitsy zany ny fanendrenan'le prime ministre ary ny teny mihitsy hoe izy tamin'izay fotoana zay hoe mapara fa ty izy tao anatin'ity décision tamin'ny afakomaly ty tamin'ny alarobia alay ty de hoe tsy sidirany antoko zany tsy sidirany vondrona antoko zany fa député majoritaire de fa ampy de ndrasonge hoe ndasonge ataotsika raisonnement hitaritsika kokoa zany le izy ao anatin'izay raharaha ambaratsika zay satria manko zany ty raharaha ty tena tsisy mahasamy hafazy amin'ny tamin'ny andro ny prime ministre Francis Gravony zay le teneniko anareo hoe crise vaovao mihitsy ange no ny soniaviny HCC ny fahaterahany fa tena mitovy amin'ny tamin'ny andro ny prime ministre Ravony ty raharaha ty hoe ina moa majorité à géométrie variable tsy manana lanja tsony ny antokona ny vondrona antoko zay le natonga antsika ny teny hoe raha le article 72 zany zay mba naniasana nanaovana balizy an'izay no ndrovitiny ny HCC mihitsy na fafantany Blanco nataony tahaka ny tsisy de hiverina amin'ny crise tahakany androny tahakany tamin'ny andro ny Francis Gravony tsika io ndao manko ampiaritsika ny fomba nampiasainy ny HCC natongavana tamin'ny famankina ny hoandiny fa efatra amin'ny 50 zay niainga indrindra tamin'le hoe any amin'ny antemieram-pirenena io zany le tiako hazavaina anareo efa vonina le oronam-peo izy rato ndasonge notsika ty feo an Jean-Éric Rakotoarso ty lay milaza mazava mihitsy hoe ny mapara ary antoko sy vondrona antoko no miainga eo amina resaka fanendrena prime ministre zay mivadiany zany satria ty décision ty de mazava hoe groupe de parti non mazava hoe député majoritaire ozy eny amin'ny antemieram-pirenena groupe de député majoritaire ozy de fa afaka manendry ny prime ministre ary zay ozy le stabilité zay le nresahany tao anatin'le hoe pour asseoir une stabilité politique que le groupe de 120 députés ayant présenté le Premier ministre répond à ce critère de stabilité politique conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Les lettres et l'esprit de la Constitution nous resahany HCC teto raha ohatrany tiany hevitra navoakany Jean-Éric Rakotoarso teo aloha ho arahantsika avy hatrany. Raha mikasika an'io moa zany araky ny andininy lalam-panorenan'io hoe ny antoko maro anisa na vondrona antoko maro anisa no manolotra zany prime ministre zay hotendreny ny filohan'ny repoblika mazava ho azy zany aloha fa tsy maintsy hoe mivoaka aloha le valim-pifidianana tena izy avoakany CES zany mikasika an'io zay vao tena hita taratra aloha izy maro anisa izy tsy maro anisa ary tsy maintsy miandry zany ny fametrahana ny ampirenena satria andry zareo zay ilany amin'io antenimieram-pirenena io no ametraka io moa zany tokony hipetraka le resaka hoe groupe parlementaire ary eo ny ahitana taratra an'izany hoe iza no
maronisa izy no tsy maronisa adihevitra tokoa le resaka hoe maronisa tsotra vely amin'ny teny frantsay hoe majorité simple sa tsy maintsy mahazo ny antsasa-manila ny zavatra tsara apatsahivina angamba amin'ny hoe ty rafim-panjakana zay napetraky ny lalam-pandren'ny république fahefatry tia dia rafim-panjakana semi-présidentiel régime semi-présidentiel moa zany zay rafim-panjakana semi-présidentiel zay dia anatin'ny amin'ny ankapobeny zany endrika ray amin'ny rafim-panjakana parlementaire zany hoe régime parlementaire ihany izy fa misy ny filoham-pirenena zay matanjaka sy manana fahefana fa raha sokajiny izy zany dia anatin'ny sokajiny ny rafitra parlementaire foto-kevitra ny rafitra parlementaire ny premier ministre sy ny gouvernementa dia avy amin'ny maronisa ary toanany maronisa dia zay resaka maronisa zay nefa ny atenina hoe le maronisa le atsasa manila le atao amin'ny teny frantsay hoe majorité absolue satria no mahatonga an'izay zany fandaninany lalàna zay ho atao anatin'ny antenimieram-pirenena tsy maintsy mahazo atsasa manila zany hoe mila gouvernementa raha tianao hoe marim-potitra sy aharitra dia mila toanana député solombavam-bahoaka maromaro misy atsasa manila io zany mba tsy ho voahozongozona lava zay zany mba hoe itsika moa zany mivoaka amina crise dia tsara mihitsy hoe mba tena mipetraka zay gouvernement ao fa tsy sanatria hoe hokotabaisy isaky ny ray minitra zay aloha ampahany zay fa mbola hojerevany rado fa zay koa manko fanazavana nataony mikasika an'le hoe inona ny antony mahatonga an'le hoe antoko zany navondrona antoko maro anisa no manendry an'izay premier ministre izay fa misy oronampeo mihitsy ao tena miresaka mihitsy ny hoe ny mapara ozy no manana ny maro anisa ao anatiny izay fanendrena ny ananivina ny teminy raha ny voka-pifidianana fa io izy dia hatreto aloha izy ny voka-pifidianana mbola tsy ofisialy dia mapara zany ny tokony manana zay maro an'izay fa mila ozy izy manao alliance amina vondrona antoko zany na antoko hafa mba ahafahany manana le majorité absolue zay ny fanazavana nentiny Jean-Éric Rakotoarisoa tamin'izay fotoana izay fa ndraso raha hitantsika eo dia ho arosiny rado zany ao anatin'izay fanazavana izay fa ny tiako entina amintsika manko zany dia le hoe ny natongavana tamin'le famakina ny ho andiny faefatra amin'ny dimapolo io dia miainga indrindra ho amin'le hoe article 2 de la loi sur les partis politiques efa hitany rato le article le oronampeo ndrasa raha tsika avy hatrany ary zao zany tsika miseda zavatra vaovao tsisy manana zay atsasa manily zay dikan'izay hoe tsy maintsy tadiaviny zay raha ny vokatra mbola tsy ofisialy moa zany ny misy eo hitatsika reny dia hoe ny mapara aloha zany voalohany izy zany ny antoko voalohany dia ny fomba mampanao tokoa raha ny amin'ny rafitra républicaine na rafitra parlementaire dia anjaran'le antoko voalohany ao aloha no mitady an'io atsasa manilo io zany hoe na zava-misy hatramin'izao zany dia andro zareo mapara no tady hoe fiarahana tsy fantatro na antoko hafa na vondrona hafa zany mba isy zay atsasa manily zay ahafahana manolotra n'ilay premier ministre raha tsy vitany moa zay dia anjaran'izay atoko hafa indray zay faharoa indray no manao azy zay zany ny fomba fanao amin'ny zavatra ohatran'izao zay tena nazava tsara izy hoe ny mapara ozy manana ny laharana voalohany na tafiditra solombavam-bahoaka be indrindra zany hoe miainga amina resaka parti politique mazava groupe de parti politique mazava ary miainga amina resaka fifidianana solombavam-bahoaka ary izy ozy no anjaran'ny mapara ozy anjarany io antoko voalohany io ozy zany manao alliance amina antoko na vondrona antoko hafa azahoany majorité ary rehefa vita ozy zay majorité zay dia izy zany manolotra an'le premier ministre mazava tsara zany ny teniny Jean-Éric Rakotoarisoa tao anatiny zay lecture zay fa tamin'izany hoa izy mbola tsy président ny HCC fa mbola constitutionnaliste tsotra dia ity décision navoakany ity zany dia tena mazava tsara mihitsy zany ao anatin'le décision ndray nefa ny hoe
ray tsy rarahana antoko io navondrona antoko politika ary faharoa tsisy idirany amin'ny resaka fifidianana zany io fa de rehefa groupe de député ho anivony antemilera-pirenena fotsiny de afaka manendra le premier ministre hitatsika amin'izany fitsimbadiana goavana be Tsongolo Batita ozy ako miteniko azy teo nataony filohan'ny fitsarana avy malala-pandrenana noho efa tonga teo amin'ny toerana io farany fotsiny hoa alohan'ny maranatsika an'izay famakafakana nentiko izay de ny hoe ny article faharoa anatin'ny loi sur les partis politiques loi sur les partis politiques de mivaky tahaka izao le parti politique désigne tout groupement de citoyens ayant en commun un projet de société, partageant la même idéologie et poursuivant les mêmes objectifs au fin de défendre et de mettre en œuvre un programme politique pour le développement socio-économique et culturel de la nation par l'exercice de la représentation au sein des différentes institutions au niveau local, régional, provincial et national. Zany ny antoko politika de vondrona olo-pirenena ozy manana projet de société erahana mitovy fomba fijerina idéologie politika mitovy tanjona erahana miaro programme politika anankiray amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny toe-karena social kolotsaina sy ny sisa ary mampiasa an'izay fivondronany zareo zay any anivony androm-panjakana samihafa ozy na any amin'ny faritra régional provincial na amin'ny sehatra ny firenena ihany koa zany au niveau national zany zay ny andin'ny faharoa amin'ny loi sur les partis politiques de mbola apininy décret numéro 2013-057 hoe inona ny atao hoe vondrona antokondray zany ny vondrona antoko zay manko iangatsika am'le hoe tsy iangatsika fa zay manko manazavana tsara ny dikan'le hoe article 54 kasika ny vondrona antoko de zao ny voalazan'ny le décret 2013-057 fixant les conditions d'application de certaines dispositions de la loi 2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques. Amin'ny andininy fasivy amin'ny décret io de mazava be conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi 2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques, les partis politiques peuvent participer avec d'autres partis politiques à toute catégorie d'élection. Zany hoe mahatonga le groupement politique vondrona antoko tahakany io mapara de satria mitambatambatra ny antoko samihafa manome vondrona antoko anankiray hiatrika fifidianana rasolona zany am'izay famaritana anankiroa ny tenentsika zay famaritana ny hoe parti politique sy ny famaritana ny groupe de parti politique ao amin'le andininy faefatra ny dimapolo lalam-panorenana de tsy ahita teny mihitsy ao hoe solombavam-bahoaka na ny raim-bava azy anamarinatsika hoe tsy mitombona mihitsy le tenin'ny HCC miteny hoe groupe de député majoritaire eny amin'ny assemblée nationale fotsiny manolotra amin'ny premier ministre fa rasolona zany am'le définition légale ny atao hoe parti na groupe de parti fakitsika teo aloha izay ao amin'ny andininy faefatra amin'ny dimapolo zay de mazava ho azy zany fa tsisy resaka député mihitsy ao na kely azy mazava koa zany satria manana rafitra ny parti na ny coalition de parti de reo rafitra ireo no misolo tena azy fa tsy ny député mihitsy akory any raha ohatra zany andeha ataontsika tena efa raisonnement faran'izay lavitra sy faran'izay tsotra zany ary zay le niteneniko anareo hoe na ny olona na ny an'ny zazakely any amin'ny T5 ary mety efa mahay an'le zavatra tenenina raha mpifamadihana zany inona ny dika amin'ny parti na groupe de parti arak'ireo volavola arak'ireo lalàna anankiroa ny tenentsika teo ambonin'ireo de ohatran'izao zany ny famakinany le article 54 ny filohan'ny république ny manendry ny premier ministre araky ny tolotry ny de soritsika zany le parti na groupe de parti fa araky ny tolotry ny vondro ny olo-pirenena manana vinam-piarahamonina sy manana foto-kevitra iombonana manana tanjona iraisana ka ny tanjona amin'izany de iroso na ianatanteraka ny tetika asa politika eo fampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fandraisana anjara eo anivon'ny androm-panjakana amin'ny commune faritra faritany firenena na vondrona ny toko maro anisa eo amin'ny antemilera-pirenena enonareo ve zany zavatra nyteneniko rehetra izany tsy nisy ny teny hoe député teo na ray azy tsisy ny teny hoe solombavam-bahoaka teo na ray azy donc zany tsy mitombona mihitsy le hoe groupe de député ny manolotra ny premier ministre fa groupe de parti ou parti tena mazava tahaka ny tafika andrefa tanàna
Rasura am teny français ngam zany de hoe le président de la République nomme le premier ministre présenté par le parti ou groupe de parti. De sortsika zany le parti ou groupe de parti fa solotsika amle définition de lasa hoe le président de la République nomme le premier ministre présenté par le groupement de citoyens ayant en commun un projet de société, partageant la même idéologie et poursuivant les mêmes objectifs au fin de défendre et de mettre en œuvre un programme politique pour le développement socio-économique et culturel de la nation par l'exercice de la représentation au sein des différentes institutions au niveau local, régional, provincial et national. Le terme hoe parti zany teo novatsika tam'izay tena dikany zay de mitovy tsisy valaka am'izay ihany koa izy rehefa groupement de parti politique de mazava tsara mitovy tsisy valaka arak'izay nandikatsika azy zay hitatsika avy hatrany zany fa ny tena zava-dehibe de le hoe antoko na vondrona antoko fa tsy le teny hoe majoritaire satria ninninna lazaina tsy manova ny famaritana natao hoe antoko mihitsy le hoe majoritaire ao anatin'le lalam-panorenana. Io terme majoritaire io mety atao hoe majorité absolue, majorité relative sy ny sisa fa tsy manova ny le famaritana natao hoe parti politique io. Mazava ho azy zany fa tsy groupe de député velively mihitsy ary tsy possible au groupe de député velively mihitsy no manolotra amin'ny premier ministre fa ny antoko na ny vondrona antoko zay zany tena mamaritra ary no amafisy ny président ny HCC fonimbola constitutionnaliste tsotra nge izy zay resaka azavaiko zay norenesika tao anatin'ny feoany teo fa ny farany magaga fotsiny de mba hoe de hoe zao zany ny fanontaniana tsitsika apetraka zany fean'izay resaka ambara izay eken'ny HCC ve zany ary ny famadiana palitao tsotra manko mifantaniana apetraka amin'ny HCC zany hoe tonga teo amin'ny antemnera-pirenena ve ny député raha tsy nisy ny vondrona nanolotra azy de mety amaly tokoa zany le député hoe ka ny vahoaka mihitsy ny tianay de nifidy anay fa saingy zao tsy afaka ilaza kory zareo hoe tsy nitondra ny anarany mapara ohatra na VPMMM ohatra tamin'ny fifidianana mifamatotra zany ny maha-candidat azy natolotro ny vondrona misy azy sy nalany azy ho député ka ny tena olana am'le hevitry ny HCC manko de zao raha sanatria zany ka latsahan'ny fanamasina indray zany ohatra raha pitso le député mapara sy le député VPMMM 1 2 3 sy ny sisa lasa nanolotra an'le anarany Jean Ravelonarivo reo ka miverina ty am'le groupement d'origine zany hoe le mapara sy le VPMMM d'origine mazava nge zany farava le maro anisy satria iza moa le maro anisa lazain'ny HCC teo de ny valiny de misy apahany amin'izy ireo de niala tamin'ny vondrona nalany azy ny mapara 2 mapara 3 misy 3 de ny VPMMM misy 7 zany hoe 3 de reo 3 reo zany niala tamin'le vondrona d'origine nisy azy fa namatika nandeha nakany am'izay maro anisa izay io le maro anisa tenen'ny HCC nefany raha manaiky ny HCC fa misy ny article 72 de tsy tokony ao anatin'ny député nanolotra amin'ny premier ministre mihitsiny zany ireo 3 reo satria namadika palitao de efa considérena zany hoe nivoaka tamin'le ligne de conduite de efa tsy tokony tsony zany afaka manolotra le premier ministre selon l'esprit de l'article 72 de miaraka am'le 7 hafa moa zany zay hoe nitsipaka amin'ny premier ministre sady nefa nanolotra azy io moa zao ny sombavamboaka rosy de miteny hoe zange anisan'le nanolotra ny anaran'ny premier ministre satria nampidiriny le misy député sasany zany de nampiasapiasa ny anaran'le député fotsiny de ampidiriny any anatin'le liste le nanolotra n'le premier ministre Jean Ravelonarivo ny anarany ohatrany hoe ny rosy zany zao de tafiditra ao anatin'ireo 7 reo hoe ohatray sady nanolotra ny anaran'le premier ministre no ihany koa nanao requête mangataka ny hoe manaova contrôle de constitutionnalité mazava-be nge zany fa tsy mitombona le maro anisy ary ny farany de nagaga hoe tsy noresahan'ny HCC mihitsy lay nolazay ny vondrona ambodivona mikasika an'le hoe ny fomba fanao era-tany mikasika ny fanendrena premier ministre zay nolazay ny Jean-Éric Rakotaroso teo vao norenesika teo tao anatin'le horonan-peoany teo milaza hoe ny antoko mahazo député betsaka indrindra aloha ny miezaka manangana maro anisa nolotra premier ministre zay nge niteneny Jean-Éric Rakotaroso hoe mapara aloha zany manao an'io ozy de anjara mapara ozy mandeha mitady alliance zany anolorany an'le premier ministre tsotra ny antony tsy niresahany azy tsony tsy manana avaly fotsiny zareo ary tsy manana avaly andeha contredire ny tenin'iny fe Jean-Éric Rakotaroso satria raha namaly an'iny kosa izy de efa tena efa ho lasa diso lasa lavitra loatra kosa angamba ny nataony raha nanao an'izay izy
de zay zany ny tena tiako ny tenenina hoe petsaka loatra le contradiction fa raha tsorina zany de azagaga intsony tsika fa tsy manan-kery tsisy lanjany eto amin'ity firenena ity intsony zany zany resaka fanendrena ny prime ministre zany resaka lalam-panorenana izany ary tena tsy misy dikany mihitsy ao anatin'izay tsokevitra na décision fanapahan-kevitra na décision navoaka ny fitsarana avy lalam-panorenana izay ny tropitaly jinjerena efa maty fitondrana lambamena aisindrary petsara velatsy aho ny tropitaly tsisy ranakany efa maty mitomany aisindrary petsara velatsy aho